Tiana Voavson, président national de l'association Afrique. Manomana fifanana mamepona ho an'ny tanora malagasy indray ny fikambanana asa Fatsikabary. Izay fifanana zay amin'ny taona 2024 ity dia ifantoka amin'ny fifanana roa samihafa. Voalohany dia ny fifanana création d'entreprise, étude de faisabilité et plan d'affaires izay efa fanomeny fikambanana ho an'ny tanora malagasy nandritra an'izay valitaona nijorony zay. Amin'ny taona 2024 ity dia isy karazana fifanana manokana izay sambany voalohany misy eto Madagasikara dia ny fifanana entrepreneuriat social et solidaire. Io dia anasanay ny tanora malagasy rehetra manerana ny faritra. Anasanay ny malagasy izay resy lahatra sy liana amin'ny resaka fandrarahana ka tsy mifidy faripahaizana, tsy mifidy faripahalalana fa izay vonona rehetra dia sokatra ho azy ny varavarana. Satria ny fikambanana dia nisafidy ny ampandroso ny économie sociale et solidaire eto Madagasikara dia mahafaly anay ny miantso sy manasa ny mpisehatra économie sociale et solidaire rehetra fitaraka fikambanana, ny coopérative, ny ONG, ny fondation, sika prédina isa-toerana fa manomana premier forum de l'économie sociale et solidaire atrikasa malagasy ho an'ny économie sociale et solidaire voalohany eto Madagasikara. Ny fikambanana afaka amin'ny taona 2024 ity. Io premier forum ESS io dia ho atao any Tomasina ny 3 sy 4 Octobre 2024 avy izao ao amin'ny Université Barika Dimy Tomasina. Koa dia manasa ny pikaroka malagasy Sakanavaka. Isika namana pikaroka amin'ny sehatra amin'ny fampandrosoana sy pikaroka amin'ny sehatra fampandrosoana ary tsy adino ihany koa isika tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana isan-toerana na eny anivon'ny ministère zany na eny anivon'ny développement régional samihafa.